atolotry ny orange tantara zapare miainga tamin'ny tantara tenana izy teo anivon'ny orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehikevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy afaka miara-dalana ny kolotsaina sy ny fivoarana ara-teknôlôjia amin'ny alalany tetikasa toy ny cultural avatarsa ny orange azotsika ataony mamelona sy mampafantatra ary manandratra avy ny kolotsaina malagasy na dia ao anatin'ny tontolo faran'izay moderna aza etsange marintsika izany amin'ny alalan'ny tantaran'ity styliste iray ity mo tsy mahita sa tena tsy mahita mihitsy Francia dia ahoanake elaela mihitsy tsy hita iza ny tena ela tsy hita zasandry avaiza izy izany avy mifanao fotoana tamina mpiara-miasa vaovao zay aky dia andeha ody amin'izay kosa ody sahady ve nefa zao tsika fomba ny ona tantarao aloha le vaovao be iny vaovao inona aky izany ilay cultural avatar sa no karakarain'ny orange iny aky madame Notiavina dia voafantana manokana mpiakanjo avatar amina jeu vidéo izy moa dia styliste malaza eran-tany mihitsy ary mba moramora fa inona zao ny tenenana mafy be amin'izany eno akery styliste malaza ilay mpanjaitra akanjona sary-bakoly kely taloha izao lasa mpanjaitra sary-bakoly be ary ny farany lasa mpampiakanjo sary-bakoly nomerika mampome koa aky ty filazandry azy tsy napozina tokoa hoe reny moa dia lasa asa mihitsy taty aoriana izany efa mahita hoe rariny any le izy satria indry koa ilay zanaka mpanjaitra dia efa tao anaty ray marina aloha izay mbola tadidiko mihitsy angehaka izany fotoana voalohany nandraisako potidamba nenina izany sy nanjairako akanjona sary-bakoly kely araka ny tenenindry teo tadidiko mihitsy reny za moa tsy nanana sary-bakoly tamin'ireny dia nanamboarandry sary-bakoly lamba mihitsy dia nisesefana baoritra sy potidamba le izy tena tadidindry mihitsy akiko tena nomboka teo amin'izay dia lasa tia milalao potidamba foana morineny kotsiny bety fa namela malalaka mainka aza moa izy nandokandoka hoe tsara kely le zava-bitako tena mety mihitsy akinona ataony mila atokafana sy ankasitrahana amin'ny zavatra kely vitany ny zaza sy ny ankizy fa mampivelatra ny saindry izany tena izany raha tsy nahavelany malalaka tsy nivelatra sy tsy nivoatra mbola tsaroko ny fitselako ny foko tamin'izany hamonjy filatroana voalohany izany tena hoe tonga dia niboiboika tato anatiko ny faniriana hoe mba hamorona lamody sy zavatra toy izao any ariana any dia izao lasa mpamorona malaza eran-tany fa mba tantarao marina ki hoe ahoana ny nahazondry an'io projet cultural avatar spe orange io ety andalam-be ety mihitsy ve maninona moa izy aiza kosa eo moa kia izay azo tantaraina fotsiny ary aloha ohatra hoe indrive ny antsony orange sa iza no nahita andrina ahafahandrina andray anjara tamin'iny ny orange ny antsoaka dia nilazainy teo daholo ny fandehan'le izy dia izay avo namorona izay tapitra nareo kosa kika andao iaraka amiko anaty trano reto akanjon'olo reto ary dia sady miresaka tena reraka kia angamo tsy ety akaiky ety ihany ny ateliernareo raha andrasako any tsy aloha kely etsy mihitsy misy trano misy soratra hoe c'est du styliste etsy amin'ny kiondalana etsy dia ao no misy anay raha iandry aondry iza daholo nefa ny olona fantatra ao sao gaga ny ankizy ao aminareo ka ao ankizy Cédric efa mandro soa ao ankizy vavireny manampy azy ao fa za miandraikitra ny livraison sady indrive moa entiko andeha tongotra be eo nefa efa reraka sady mety zatra koa anomboka indray mandeha anainga ndry ka lasa fandrasako ao izany odio mandrosoa bonjour aky salama tompoko ahoana ny ianao izay
tsy ao anga Cédric saky hitady azy aky a. ay ao izy fa aleo atsoko vetivety ary fa nimbadika any bonjour no tiavina. Bonjour. Elaela izy zany vovoaky nareo moa efa variana mampiakanjo avatara any anaty jeu vidéo aniko aiza mba mangy vangy anay. Izato filazanao azy koa zary io zao mamangy nefa nareo ty to miasa be daholo. Manenjikensika kely fa komandy ilain'ny olona rapitso ireo nefa mbola tsy vitan'ny ankizy foana hatramin'izao. Reo vao vita vikavika ireo ve enjehana androany daholo. Manao asapotomoto angenareo zany Ka vitsy mipiasa dia izay ny tena manahirana anay ato fa reo ndray kinga tsara rehefa mandray masinina. Ko tsy asany maiky amin'izay ve avy eo zara fa vita. Tsy hain'ny client zany rehefa ny aminy vao misy rovotra na miendaka dia fa tsy anjaranay tsony. Andray zany ary ve moa ny fiasanareoko tsy ho matianina mihitsy nareo raha zany ny fomba fiasa. Inona ary tia mora tezitra ty ary tsy mifanena tany ka na resy fransy voaingana teo mantsy izy no lasany. Mifanenaka izy ary ny nanoroany atelieko tsy rio any erisety zany loton'ny akanjo nyretsy mannequin retsy zao kosa ve dia maloto fa ny masonareo no mambitaka anareo ka efa elaela ireo ny teo nefa tsy misy manontany mihitsy dia tratro ny vovoka ny farany. Ka tokony soloina matetika ny eo amin'izay manaitra mpandalo tsara fa izy ve hividy an'ireo zavatra efa feno vovoka be ireo Manoatra nareo ny tsy nandalo toy izao fa tonga dia styliste malaza. Tsy nandalo toy izao mihitsy satria niezaka ho professionnel na tamin'ny voananomboka aza. Nahavitako akanjo daholo ny asa azo navadika ho akanjo hatramin'ny nappy de table ary nahavitako robe tamin'iny collection tsara soa efa nanaovana défilé iny. Dia lazao fanenga tamin'ny tsy nisy koa hoe Satria izany indray zao malaza ve tsy niainga tamin'ny tsy nisy kosa aloha afa niainga tamin'izay nisy teo ary tonga sady ndri za ngefa nyteny hoe ndao hiaraka fa akaiky fa ndri moa tsy netiko dia ahoana efa eto Madagasikara foana amin'izay angamondry ity eto aloha mandra-pandeha nyverina andoha rano kely mihitsy aloha aky fa te higoka bebe kokoa ny asoan'ny lokon-damba sy ny raha fiasy tsy vita amin'ny zava-maniry eto Madagasikara. Zay aloha dia marina manana zavatra tsara ngety tantsika ity misy zava-kanto marobe sy arena mahasarika vahiny ary misy kolotsaina marobe tokony hiparitaka maneran-tany mihitsy. Ny amo stylisme mitandrify dia any any miezaka maneho an'izany ary soa fa teo ny orange izay nitovy tanjona tamiko kokoa nanampy ahana tanteraka amin'ny faniriako. Ary mba sy filaminana ihany reto ny asanareo fa zao kosa ve roa ny poto-damba misavovona be roa zao azo avadika zavatra na tonga dia ariana rehefa hita fa tsy ilaina. Vokovoko moralina mihitsy alohantsika ny oro malala zatra fiainam-bazaha mantsy izy io. Mangina fa tezitra eo no tiavina ny farany fa mba izy reo tsy ambaratelo mahatafa be marina kia takany ahoana aloha le hoe tafabe samy manana ny tafabe any mantsy. Tena matotra nge ndry izao tsy dia mipetraka eto madana efa to malaza be sy be pahita ny zavatra tondry na ny olona eto na ny any ivelany samy voasarika amin'ny style ndry daholo. Fahamatorana ihany aky io zany ny resahako amin'ny vadindry io hoe mila manao asa matotra tsara sy ampilaminana ho afa tsy misy fahombiazana anaty korotan'izany. Mila mikaly asa tsara koa. Zay zany ny tsony orange ndry tamin'iny resaka culturel avatar siny. Izy kosa tsy niainga tamin'ny tsy misy tohatsika ka. Tena resaka matotra aloha za azo lazaina ho niainga tamin'ny nisy ihany na dia zavatra tsotsotra ary. Neny sy ny anadahako samy mpanjaitra izany hoe efa niaina tanatin'ny tontolon'ny zaitra zany vao tonga ny aingam-panahy ho lasa mpamorona. Dia hitan'ny orange tampoka tao zay nefa tefa 40 taona tsy misy mahita na ny aty amin'ny manodidina aza mbola misy tsy mahalala anay. Efa ntaonany maro koa styliste zay vao nisy nahitako efa namoaka collection sy nanao défilé maro sy ny sisa. Le safidindry amin'ny akora sy ny karazan-damba ampiasaina kosa aloha tena mampiavaka be andry
tamin'izah vao nanomboka tamin'ity sehatra ity nery reto ka poto dambany natambatra ho lasa roby e izay le hoe niainga tamin'izy izay ny teo an-tanana dia natomboka tamin'izay mila manana famoronana miavaka ihany koa e manao izay ampiavaka anao amin'ny hafa fa tsy hoe manao an'izao ihany na dia ndao koa anao toy iny fa manana ny anao manokana. Mahafinaritra ery izany anatra kely sy fampianarana izany ake. Dia nanahoana ny fihetseham-pondreo hoe voafantana. Izaho aloha tsy maintsy manontanytany be fa tena lianako. Tena tsy nanapo voafantana tamin'iny famoronana akanjona avatara tamin'iny jeu vidéo iny mihitsy a sady hoe tontolo hafa mihitsy le izy amin'ny maha virtuel izay. Le izy koa tsy hoe zavatra noforonina ho antsika malagasy fotsiny fa tena hoe zavatra miparitaka maneran-tany mihitsy. Tena izany mirehare anaty mihitsy a mahita hoe nisy asa famoronana keliko hitan'ireo olona rehetra maneran-tany milalao an'ireny jeu reny. Tena tsapako be akely asambarandria. Ny anay aza moa eto Madagasikara fotsiny hoe mba misy mividy ny vokatra dia efa faly ery na dia vao mahita an'ilay olona manandra anazy sy afa-po iny aza ianao. Nisy fotoana koa zao izay nisy fahita lavitra tonga nanao fanadihadiana tato aminay fa tena faly ery hoe hita eo amin'ny fahita lavitra eo ny orinasa kelinao. Izany mihitsy fa ny akoatra ny hoe famoronako amin'ny maha izao aho fotsiny le izy dia hoe afaka napiditra ny kolotsainantsika amin'ny alalan'ny fitafiana sy ny akory eto amintsika. Amin'izao koa ngentsika efa tena hoe miaina ao anatin'ny tontolo nomerika mihitsy e. Naiza dia ahitanao écran foana. Ary na ny ankizy ary amin'izao dia tsy misy milala toy ny antsika taloha intsony fa dia jeu amin'ny écran foana e. Tena tsy afa miala amin'ny resaka teknôlôjia intsony tsika e. Dia izay le mahafaly hoe na ny gasy mpilalao an'le jeu na ny vahiny izany hoe ny mpilalao eran-tany mihitsy dia lasa mahalala ho azy an'le fitafy malagasy. Fa na hifidy kosa aloha ny orange ny fidy andry Ndry izany vao niteny ny orange dia nanaiky avy hatrany sa toy ny ahoana marina ny momba an'iny e. Tantarao tsara ka. Liny erika inareo hitatara ny fiainako angamo ny amangiko anareo e. Zaranay kosa ary indry mba mandalo akanaitra ikefako. Dia izarao koa ary alefaso fa miteny anay izay avy eo e. Zao hoe nisalasala ihany tamin'le izy satria tsy misy zava-pantatro ny resaka jeu vidéo na hoe tsy dia tena nahaliana moa izany e. Ny zanako lahy ny mpanao an'io dia izy moa avy eo no nanoritoro momba an'le jeu. Dia nanaiky amin'izay? Inona ary ty fa enoy aloha. Eny nanaiky tiako andramana koa le izy dia nataoko ahafahako manaparitaka maneran-tany ny lamba malagasy dia nanomboka teo ny nandinika sy nanamboatra ny akanjo amin'ny mpilalao. Dia inona izany ny lamba nampiasaindry tamin'izany? Ny azo zao ohatra hoe nampiasa lamba mena dia nisy ihany koa sobay. Ny sakalava moa tena mampiasa n'io lamba io dia ny an'ny vehivavy indray raha fiasa lamba hoany no ezahana nafangaro mihitsy izany fa tsy hoe ny fitafy avy eto afovoantany ihany e. Dia akanjo ihany ve izany nataondry? Ka nisy satroka ihany koa satroka bara ny firavaka indray tamin'ny graine de l'église perle sy ny sisa sady ny tena nangatahany orange dia le fitafintsika eto mihitsy no atao amin'le izy. Afaka miaraka tsara kosa aloha le izy e. Tsy hoe jeu vidéo dia tsy afaka hiaraka amin'ny lamba gasy. Sambatra kindrika. Roviana ny anjarantsika ary sedy malala. Mbola ho avy ny anjaranao ny fitenenany. Ka tsy ohatran'ny nanonofo vendry rehefa vita le izy. Finina indray moa ny tena nahafaly aho koa dia nahafahako nampafantatra maneran'izao tontolo izao ny maha izy azy antsika malagasy na tamin'ny alalan'ny jeu aza. Sady tsy matety mpitrango izany Iny projet culturel avatar sy ny karakarain'ny orange iny koa ahafahana mampiaina sy mampivelatra ny kolotsaina malagasy mihitsy na efa miaina amin'ny teknôlôjia ary amin'izao dia afaka miaraka tsara amin'ny enti-paharazana. Tanaty nofinofindry ihany izany izy iny hoe any orina any mety hisy création toy ny nataondry iny. Fa
fa nareo fe aloha styliste sa mpanao gazety sa polisy to manao ankety andray mantsy no ataonareoko fa ino mandalo aty aminay kosa ve ky tsy totofanay fanontaniana dia ataonareo toy izany daholo izany ny vahinonareo rehetra eno moko dia rosoy zavatra ary aloha raha tena vahiny marina fa tsy be resaka eo sady maina ny tenda efa ho 5 minitra izay ny tatatata toy ny radio teto Mirana ahoana madama andehanake mba hijereo biscuit jus ty vahintsika ty fomba nentim-paharazana tsy ty izay maharatsy azy ihany koa mantsy izany lasa vetivety ary ahy fa izy iny izany sady mpanjaitra no irakiraka posta disy iny ataony daholo aza dia manararoatra kosa ary reto raha mifanaraka amin'izay moa ny karama ny manino ary valio le fanontaniako teo ka le hoe ahoana moa izany le hoe tanaty nofonofondri ve hoe any oriana no mety ho lasa zavatra numerika toy iny no ilana ny famoronana taondry tsy tena tanaty nofonofoko loatra kosa taty oriana vo lasa mangetahetany an'olona izy foana fotsiny reto ilay izy madama ao aky ataovy notiavina so mba afaka io ny etahetandre misaotra kia dia nisahirana tokoa nareo ny olana amin'ny tontolon'ny stylisme eto amintsika koa nge dia tahako ny zavakanto hafa ny olona koa efa sahirana dia lasa zavatra tsotsotra fotsiny efa isy ahita foana amin'izay sika styliste tony no ny fisian'ny orange miaina mihitsy ny kolotsaina malagasy aloha amin'ny fisian'ny orange mba mahazo tombony amin'izay koa ny mpamorona malagasy fa aiza kosa ve dia atokana ho an'ny vahiny foana ny zavatra mahasoa indri izany hijanona amin'ny lamba malagasy foana amin'ny famoronana sa hoe mety iova ny oriana any ny iova aloha tsy iova fa asana hoe ampiana akora vahiny ve ny asa famoronana ny ariana any sa tsy fa hatreto aloha tsy ampiako akora vahiny satria afa-po amin'ny zava-misy eto Madagasikara tsy hoe vita malagasy koa ange dia ratsy sady efa io mampiavaka andry sy nitiavany olona ndriko hovaina hoana indray ny azo ny fomba fiasany mila hovaina tanteraka so mba ho hitan'ny orange ihany mampiasa olona maro ve izany ry amin'izao ny ahy kosa aloha samy manana ny anjara asany daholo ny tsirairay fa tsy hoe olona ray no misahana ny andraikitra rehetra ao amin'ny atelier tonga dia alefaso ny ofra fitadiavana mpiasa malala aleo tonga dia mihetsiketsika mihitsy ka inona ary ty taitaitra be ty aleo manao zavatra tsara sy miavaka ary ampilaminana ka mirana ahoana ramse tonga dia rofo daholo reto poto-damba rehetra tsy ilainy reto dia ataovy anaty gony dia ampidinina any ambany avy ao diovy tsara daholo ireo masinon'ireo dia soloa ireo akanjony manaikan ireo eny tompoko angatadalana amin'izay ary reto fa atoandro ny andro ka za koa mbola misy zavatra ovonjeko misaotra kino andalo ny tafatafata aminay teto na andraisana zavatra be dehibe fa mankasitraka fa angara tsy nisy an'ilay cultura lavatasy sa nisy ho tantarainy ianao koa afaka mampahafantatra ny talentanao manatanteraka ny nofonofinao hanandratra ny kolotsaina malagasy eo ambany fanohanan'ny orange Madagasikara natolotry ny orange tantara zapare niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny orange Madagasikara no volavolaina ho lasa tantara ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange Madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy orange eo anilanao